yarivradio.cua@gmail.com. Facebook Yariv Radio. Téléphone infoline 034 42 105 02. Yariv Radio 95.6 FM. Atolotry ny Yariv Radio anareo zao. Azomena. Tantara nosoratan'ny Andry Tafita Mikael. Reto avy no nanomehana ny tantara. Andry Tafita Mikael, Niaina Razafy, niaraka tamin'ny Daniel, Volana Baliky, Miara Besson ary Tsiknifty. tompona andraikitra sy mpanatotosa, Aminasy Miara Besson, nandray feo Mamy Rabesoelina, nandrindra ny ara-teknika Pitikafo. tena ilaiko sy dia sikitiry zareo raha ny fahitako azy zao mantsy tena misy ambiance be mihitsy. Marina mihitsy zany ka. Ary izy roa aloha atao tsy miresaka firy mihitsy e. Hita ho ako. Mifantoka amin'ny familiana nefa faly dia tsy tiako adalaina mihitsy aloha e. Afaka miresaka foana ka. Zany hoe tsy atao lava be loatra sao variana tamiko ka ity radoza. Dia mifatoa tsara ary. Fa be sermona koa ny rabovy tao an-trano izay e. Hoe tokony tsy mandeha aty lavitra be aty Aiza. Nefa aty milay be perta be indray raha ohatra ka tsy nandeha teo. Zary nandainga mihitsy tao amin'ny tao an-trano fa tsy fataoko izany mandainga zaniko. Hoe olo izy alatoka. Ozy aho hoe tsy andeha lavitra ho azy zay fa mandeha maraina dia mody hariva. Nefa tsika ty tena herinandro vao heritreritra ny miodiko. Mandangalangia kely tsy mamory zaniko. mahita lasaina koa kindridika hitako ao aloha io meu jus aloha fa tena otra mafana be zany andro zany ty ary misaotra ary so dia tokony mba hakaina kely eto aloha tsika faly efa ela ihany mantsy zay nandeha hanansaiko nareo mipetra-potsiny indray ve mitaraina reraka za eto amin'ny familiana nefa tsy taitra akory. Mety anao selfie ngamby izy io dia mody mitaraina reraka eo ty sa tsy zany ny tena marina. Aza mamoron-dainga eo kosa hita fa zany ary tena ala mikitroka ny ty lalovantsika ty zany sady ohatran'ny mangina be mihitsy fa ny mahagaga dia misy tanàna kely le izy sa nareo tsy matazana zavatra hitako. Mahita anay mihitsy io ka ary fa maninona moa raha mba manao aventure kely eto amin'ny toerana ity tsika sady tsy dia lavitra koa io misy an'ilay tanàna io marina mihitsy zay lazain'ny presika zay aleory fa hijery toerana mba tsaratsara tsika amin'izay mahazo aina tsara kokoa itsy ilay sorifaly io tonga dia ajanony eo ny fiara dia eo tsika no mipetraka eny ary milay kosa ty toeran'ity zany mahafapo tanteraka mihitsy ao tsy fakana sary kely mihitsy aloha fa tsy miteraka ao zay io tsara be eny kiko andao alohantsika nampiazo rolahy nijerefa zahirana mihitsy ry zareo mamoaka an'le entana avy ao anaty fiara mba tonga dia atsangany le tanta ry zareo zay mbola moka an'le tsakafotsika reto manko ary tsika ny veriko fa hoe andalo fotsiny fa tsy hipetraka ela be eto toanangana tanto mihitsy aleo tonga dia mijanona etsika sady efa mahafinaritra be ny eto sa tsy tianareo tsara ka amiko aloha tsy misy olana nijanonana eto fa prisikano tsy fantatro vefizay moa tianareo tsy olana ka aleo tonga dia endasina aloha zany le nanetsika atao tsahaka ato zay manaina azy mila ami'ray foana aza tao an'izany kosa ny akiziko mialatsindra natesitra ndry ary iny fa vita reto dia maninona moa tsika raha mba mijerijery manodidina kosa reto mety mihitsy zany malala
sady izany zao no tena ilaina. ka izay manjoako. mandehana aloha nareo izany fa avy aloha izay fandamory kely eto loko. mahita lazaina koa ianao tika. aleo izany izay andehandeha keliko. Izay mihitsy. Ndao malala. Ndao koa tsika mba ho atsy anaty tanty atsy fa tsy. Kalma aloha tonga dia kalma. Efa fantatro ny tianareo atao vao tonga ao tsika fa oka mihitsy aloha. Ary izy mahatakatra be fa zao aloha e. Misy ny Ela ve tsy mahatsikaritra hoe hafa be izany ty toerany ty. io ndray le sary tahotra. Sotroy aloha ty mafampahany ty dia hiala ny tahotra e. Oka mihitsy aloha ka. Izany zao ny ilaiko fa zavatra hafa. Zavatra inona? Io koa dia mody misary atalo io nefa efa fantatra ihany ilay zavatra tedaviko. Mikarakara ny sakafontsika aloha fa tsy fataraiko be ka. Izy roa reny mantsy zao tsy fantatra hoe firy vao iveriny eo. Efa apikanao e. Dia biso aloha fa inona ary ty tezitezitra ty. Tsara be kery malala izany ranomandy izany e. Jery tsara be ohatranao ihany ko. io indray ianao ilay manao izay maninatra. Ka ary avilo mipetraka eto anilako eto e. Zahy Mifay tiako anela ty. izany mino a hitanao ve tovavy ampitan-drano io? Tsy mahita an'izany. Io e aiza koa izay tovavy io e. tena nisy olona nitsangana mihitsy teo ka tena tsy namitaka amin'ny masoko. Reraka loatra kosa angamba ianao dia mamorona sary ao an-tsaina ao fotsiny. Ary andao tsika hiverina any amin'ny fipetrahantsika ry amin'izay fa tsy mila matory kely koa angamba ianao io. Oka izao ry mino tsy mahatoky izay lazaiko mino nefa dia ny masoko izao mihitsy nahita tovavy ty. Tovavy tsara tarehy, mazava hoditra sady lava volo. Faly variana be ianao ianao izany. Fa maninona ianao e? Sa marary? Falo tena ndao mihitsy tsika hitsangana andeha ka. Ndao ary fa aleo tsika tsy mandeha any amin'ny lalantsika eto intsony ka aleo mandalo lalana hafa. Dia raha very any amin'izany dia ahoana? Tsy very izany tsika fa aza matahotra indri e. Io alohana io ilay tovavy sady toa mitaritalina anay izany e. Fa maninona tapoka teo ary faly. Tena tsy fatao mihitsy izao zavatra izao ka. Mino aleo tsika mipetraka kely eto amin'ity hazo ity ka ohatra nireraka be azy zany. Zay ihany ilay efa nilazaiko anao fa arerana no mahazo anao io e. Ianao moa tsy mba mino izay lazaiko mihitsy. Maninona ary azy zany? Marary adaolo mivatako iray manontolo. Ty aloha any ty pampatetỳ e. Misaotra. Sao dia le tsy dia nisakafo loatra koa mantsy no mahatonga anao reraka tampoka io. Na avy any mantsy ianao tsy mba hitako hoe nihinan-javatra izany mihitsy. Manifikifika mafy ilay tovavy mijery ahy. Ohatry ny teny izany hoe aza mihinana an'ilay mofo ianao. Aleo matory aloha fa tsy inona an'io ahy e. Tsy ireo dia faly dia natory amin'ny tany io. Avelako eo aloha atory eo izy fa zaho koa mba hakaina kely eto anilany. Oe ohatra ny natarana olona nandalany ahy teo e. Fa iza ry zava iny ilay olona lazainy faly fahitany teo e. Aleo fo azany ity dia hiala eto ka. Naina ahoana? Tsy mbola tonga foana ane minsy faly hatramin'izao e. Ny andro ty efa memaizina ihany. Olona mampiaraka koa ve dia atao ampiasa ny sainao io e. Avy aloha zareo anao nyreviny ihany fa fialan-tsasatra no atao aty izao. Atao aty daholo izay zavatra tsy natao tany amin'ny vilona tany. Tsy esanao saina mihitsy ny izany e. Priska, Naina. Izany zareo fa tonga. Ianao ihany nge ny taitaitra eo e. Oay, fa manino ny faly io?
to malemilemy be. aleo aloha patoriana izy faly fa manino lahy tena matory be anie izy zany efa mifoaziko ane izy fa tsy mety mihitsy dia nataoko fotsiny izay ahatongavana aty soa ihany koa aloha izy fa banjy dehibe vatany raha tsy izany dia sahirana rery tany ndre fa efa avy ny sakafo ve aloha nareo eko efa mifinosiko tsara ao anaty lamba aoka iny anjaranareo roa ay misotra betsaka kia aleo mihitsy aloha inana fa tena anono izany inona izany izao malasa saina be anao eo ty fahaly matory amin'izao ory zao tiako zaovy aminao dia zavatra posibla ka izay kosa aloha dia marina tena mahavariana marina tsy fanaony mihitsy izao tolatsaka mifinezana be indray ianao ka saona nao ny fanaony tanitra dia reraka le riko aza mba ratsy saina ho enominao izany fa taovy ianao koa izany ka resaka mba lasa fotsiny ny ainy raha piso anontaniana tsara izy andao aloha tsika pirehatra azo ivelany eo fa tsy ka ianao namoriko tay anaovana izany misy aoko ndao ariko fa maninona ho any zavoko izany to manjombona be izany dadabe fa misy zavatra mampalahelo mafy mihitsy ay mba tantarao vonana izany anampy ianao misy olona miditra ato amin'ny tanànantsika zany olona efatra mpifankaty zareo dia maninona nefa izany ary efa tsy mitondra zavatra fady amin'ny tantsika fotsiny izy dia tsy misy olana izany ka mifanohatra amin'izany anie zava-misy nyseho tamiko neny fa mitondra zavatra fady izy ireo ary efa nalehako tany omaly nitazomiko tamin'ny fitariana ilay tovolahy dia tsy mbola mifohatra amin'izao izany fianaka dia inona nefa izany zavatra fady nentiny izany ninana sakafo misy kisony roa tamin'izareo tena zavatra tsy azo entina aty amintsika mihitsy izany ka izay ny io dadabe miangavy ianao mba hiresaka amin'izy ireo amin'ny alalan'ny nofy ianao dia ilaza amin'izy ireo koa mba hiala eto amin'ity toerana ity tsy maintsy ataoko izany sady raha tsy manao an'izany koa hosajiany masina avy hatrany ary tena izany mihitsy le natonga n'ilay rivotra hafahafa be tamin'ny alina iny fa lehilahy anankiray io kosa ho fazoko amin'izay sa hoana mitetena mafy mantsy ireo namandreo amin'izao izao nefa oka anao tsy anankorontana azy ireo fa rehefa tena manao zavatra tsy mety eto amin'ny tanitsika izy izay vao atao amin'ny fanaovana azy azonao izany eny dadabe fandehanao fomba moazako azy aloha zahay lozako vetivety dadabe ndao ary mbola tsy mifo ihany faly efa hatramomaly nefa dia hatramin'izao mbola matory foana ary tena miesona mihitsy fa inona reno antony lasa mihitsy ny saiko ary aloaloha hivoaka kely any ivelany any aka tre fa lasa mikorotana be koa any eto ivelany eto izany feno ravikazo be hatramin'ilay fiara raha lasa mavo mivovoka daholo fa nisy inona ary teto an'le aleo mihitsy aloha foazoko izy roa ary anontaniana marina ka za tena efa niasa saina be mihitsy hoe naninona ary ianao be toromaso be ohatrany io ianao koa izany fa tena nona aloha izany omeo sakafo mihitsy aloha ka vetivety azy ay taitry faly fa ela laza be toromaso fa ahoany tena tsy fantatro lesy fa tsy nahatsiary fotsiny dia izay izay tato efa gaga mihitsy hoe naninona ary le marary aty mihitsy ny natahorako koa dia motoka inona indray moa ny fiara io misy
Tiara ny sakafonao e. Masto misaotra fa saory zareo ahoana zay rehefa nadinika dia aleotsika tena mody amin'izay ka aleo raha piso ka zay ve le ty mbola makafiny natiora nefa atao aminareo odindray ve ody zany zay dia nareo mijanona tiako tsy mety zany ahoana ny fiara aleo miaraka ihany ka tena tsy tamana amin'ity toeranyity tsony ary zareo sady efa ampy koa izay roa andro zay tena aleo mody amin'izay mba io indray nareo le mamorona sekta mandeha any nareo fa zarspris ka izy zany na fahateriny amin'ny ahitana fiara nareo dia miveriny izay mety zany sa ahoana ry faly eny fa aleotsika hiverina any amin'ny toerana indry mino misy zavatra jereko any so tsy mbola matanjaka tsara ianao ka anahirana andreny aza matahotra ianao efa matanjaka tsara dia aleo zany miaraka daholo fa za koa mba tia hita n'izany toerana izanyko sady manao selfie aleo tsy mitondra finday rehefa makany ka tri fa ahoana koa zany ka dia inona no kana sary rehefa tonga any tsy mila maka sary zany tsika tena tsy azo kokoa zany tia ny fahalazainy zany ka tsy maninona izany ary andao andeha amin'izay ary andraso aloha isy olo lamba vetivety vo mandeha tsika ka tena lasa hafahafa mihitsy faly ohatranay miaina amin'ny tontolo hafa izany misy zavatra tsy mazava mihitsy ka tena tsara kosa ty izany ka midritsy mantsy fa tsy mba afaka haka sary kory tsy havelan'ny tompo-tanàna fitiavako atsika tsy ho tavela ty na tonga anteny azany kosa fangamo ela eo fa nandeha tamin'ity toeranyity ka miseho malala ny zavatra eto ka tokoa resaka lafo zany fa ohatry miporitra be zany fa aleo aloha ikaparano kely eto ka eo amin'io hazo menamena io re alefa nareo kosa manimba tontolo iainany mba mariny manomboka indray lehibe morala alefa sokery malala aza miasa saina amin'izany na kely aza naina ahoana mingavy an'lahy mba tsy hanao maloto eo tsy fantatra kory na tsy azo anaovana an'izany io raha tsy azo anaovana an'izany ve ty tsy soratra ngeza be hoe tsy azo anaovana maloto eto ary aleo ataoko amin'izay fa lozanareo mifampiresaka eto fotsiny eny ariko eo indray le tovavy marina ary malahelo be ny izany endriny izany fa misy inona ary mifaly tena mahafiloha be lenaina ka jereo moa ty ataony aza miteny tsondry mino za mihitsika mizaka ny voka ny zavatra nataony mifony misteriny izany zavatra lazainao zany aiza koa hoe milaza ny marina fotsiny antsika samy tsy misy mahalala nyity toeranyity na ray aiza nge ohatry zareo jerefa ny ovamena etya zto miory mino fa taraiky eto any atsika androany faly andao oay fa aiza ny tranolay atsika ny fiarakotsy eto malahelo amilaza aminareo fa veritsika zao tsy le toerana ampetrahantsika ty toeranyity ahoana tsara zany mila mitady hevitra ivoany eto tsika raha zany ka andao mihitsy aloha tsika hiverina any amin'ny rano any aloha dia tonga dia amin'ny makasaina tsara tsy mety zany
Ny aiko zao dia tsika tsy ho tafoaka atsony. Le faly dia tsy maintsy miresaka zavatra negativa foana. Sao dia mba efa fikanao ary zao zavatra mazotsika izao e. Inona nefa ny tombontsoako amin'izany amin'lahy e? Ianao mihitsy ranganiny eo ambadika izao a. Eo dia mody me tsara velatsy io. Oka izay e. Anjalozanareo miady eo fa zay havan'ny olana aloha jerena. Hita fa marina mihitsy izany. Efa izao ve rangano mahazo dia mbola hiady ihany fa tsy mba hifanampy. Ka ny ankizinareo mihitsy eo mahatsiraviny eo e. Moramora ihany ny vava. So mahita tsy mamaly dia mahanara loatra. Oka izay ry faly a. Avelo eo reny rinaina fa ndao andeha tsika. Fa ino ty ataonareo e? Tsy misy idiranao koa izany e. Mino a, tena manany amintsika. Tsy azoko izay tianao ambara. Aiko tsy ho tafoaka atsontsika ho a. Malala, mila manana finoantsika. Tsy maintsy afaka atontsika. Naka aloha aina tsara dia andehantsika rehefa avy eo. Tena te atorobe indray ange izany. Ndao atsika hipetraka etsy ambodiny tsy azo etsy. Dia eo ana matory. Io fa manatona ilay tovovavy. Fino ty ataony. Mipetraka eo akaiky mino ihany koa izy dia ohatrany hoe olona miaraka aminay ireny. Variana be ny faly izany e. Ao ataovy eto ny lohanao aloha. Eo ary. Izay. Rehefa te atoro mafy any izy izany. Izay te resy toro sady. Ary maka izy ary ty lalana alehako ty izany. To lalana hafakely mihitsy izy izany manko. Ary to le tovavy ry mitsangana ery anoloan'ry izany. Mba izy ary olona io e. Aleo manatona eny dia jerena tsara ny endriny ka. Mifaza miora mifaza wa. Fa misy inona tao taitra be no? Nanota fady anie na manolona hitanao reny. Nanao maloto teo amin'ny hazo mena zareo. Ha? Zany ve dia ahoana ny atao dadamanga? Tena hita loza amin'izany eny ny tanàna. Tsy maintsy samborona izy efatra reo e. Ary atao sorona ho fanadiovana ny tanàna. Zay ny hitako mety. Dadamanga, ka zao any. Misy inona? Zany fa tiako an'ilay faly. Manindry azy foana nefa tsy mety tonga saina mihitsy izy. Zao ny lazaiko anao a. Olona nanota fady teto amintsika ka tsy maintsy ampihariny amin'ny lalàna. Azonao zany? Mengavy dadamanga, aza finoa faly. Mbola ho antanina masina zany raha naiky arahana amin'ny olona io izy. Olona tsy mitovy fomba sy fiaviana amintsika mantsy olona mahafatifaty anao io. Ary reo namany kosa tonga dia mila samborina sy finoana. Tonga dia manina koa moa raha mamory fokon'olona tsika ary dadamanga zao a. Zany mihitsy anie ho atao koa. Fa za aloha zao andeha ho any amin'ny ranomasina ry dadamanga. Misy zavatra ho ataoko an'izao. Oka aloha. Fa ahoany? Fa nga mbola misy zavatra ilavan'ny dadamanga na? Aza mbola makany aloha anao zao. Angadinao fa andro fady fankanesana any anie androany. Tokoa moa. Tena adiniko mihitsy. Tsy maintsy miandro rapitso indray izany. Mandehana aloha omany ny toerana andraisana ny fokon'olona. Tsy maintsy vitany androany mantsy ny fivoriana isamborana an'ireny olona nanota fady reny. Eny ary, voaray izay dadamanga. Vita daholo ny zavatra nasain'ny dadamanga nataoko. Za zany efa tena te ahita ny tovolahy iny mivantana mihitsy. Raha mba fantatry dadamanga mantsy fa nahaneny na mpifandray anay. Ary nilaza tamiko neny fa ho lasa vadiko tovolahy io. Sady efa nitsodrano ako izy. Fa nefa andrasana ihany koa izay fanapahan-kevitry ny masina. Zay ihany mantsy ny tena arahana tena. Andro nainaka. Ary izy ny fakanaina kely. Ianao koa zany kely aina. Efa ela ihany koa zany izay nandeha anantsika izay e. Eny e, aleo eto mipetraka zany.
fa sody mba tsy mety azo zavatra nataontsika izao ry naina. Aza miasa saina amin'izany reny efa olona mivadika to. Ny olona mbola tiakafafinaretana izy indray no manangamovony io. Tsy laviko anie izany. Mifatytsika dia niasaka nefa efa amin'ny azo sarotra indray vao mifanary. Ohatran'ireny no mety amin'ny olona tsy mahalala ny tokony ataony ry Priska. Ary za mino fa alefaly mihitsy vao manao sangratsy izao. Aza alefa lavitra ohatr'izany ireny saina. Izy ary mba tratra koa. Le hoe mody matao iny ve? Hita fa fika fotsiny reniko. Ary misy zavatra mitsaitsaika anie izany ry nainy. Ravina maka-toerana re izany a. Andao andeha ka. Matahotra. Angaino tsy reraka indray mahagaga indray koa ianao tika. Tena olona mihitsy izany. Ino tsara anie? Eny tokoa. Mandeha anaingina ianao sotratra n'izany etsika. Ka efa mandeha anie ahy. Ary to. Misy olona anie reto alohantsika reto izany. Sady olona manao fitafin'olona daholo izy reto. Naina. Ahoana? Inona ny atao amin'ireo e? Sady mibahana ny lalantsika anie zareo e. Tsika na fitaovana entina miady aza tsy misy akory. Kalma aloha ianao kalma fotsiny. Aleo fa iresaka amin'izy ireo aloha. Izy nareo azafady e. Mba mangatadalana izay tompoko fa very e. Tsy mamaly anie zareo fa mijery fotsiny. Ary naina. Ahoana? Ohatra misy koa anie avy ato aorianantsika izany e. Eny tokoa. Fa inona daholo re izao e? Oay, misy mitazona ny tanako. Sady fatorany. Vonjeo e! Vonjeo! Naina! Velao re zahay e! Andrikako! Vonjeo e! Ary izany toerana misy antsika izany ry naina. Toerana hafa kely. Tsy fantako e. Raha ny fahazoko an'ity toeran'ity fotsiny dia ohatrany hoe ambony rano izany. Tena izay tsika vao vata ry naina. Tsy ho afaka aty intsony. Inona ary ity mora kivy ity? Mila mezaka tsika fa tsy mora malemy ohatran'io. Eny e. Misy mamaly varavarana. Aleo maingina aloha. Miara-mila akatsika angamba izany. Afatory tsara zareo zay ka zao nareo aloha aza mihevitra ny tafavoakato tsony efa azonay nareo ka tsy maintsy ataonay sorona. Pona re zahay tompoko. Velao zay hody. Nanota fady nareo ka tsy maintsy atao sorona mba tsy avoasazy ny tanànanay. Zay marina. Tena ifona nareo. Tena mba afaka lazainareo anay ve tompoko hoe inona le fanontana fady nataonay? Ay, sokafo tsara raha ny sofinareo. Nanao maloto teo amin'ny hazo mena nareo, indrindra fa io tovolahy miaraka aminao io. Maty Andriamanitra. Marina ihany izany le lazainy faly. Efa miaika izay efa nanao atsoina ka mifony. Mba avelao izay hody. Nanao ny adalàna nareo tsy niasa saina akory ka zao vao hoe avelao hody. Tsy mety izany. Miandro baika avy amin'ny masina fotsiny dia atomboka sorona fanadiovana ny tanàna. Inona ny atao amin'izany ry naina? Tena tsy haiko ry Priska. Tena vaky ny saiko. Ny mpiambina antsika koa tena feno ka tsy misy andosirana mihitsy. Asa mba aiza izay izy roa e? Raha nanaraka azy ireo masitsika sy tratra an'izao mihitsy. Tsy fotoana ny fanomezan-tsiny izao ry Priska ka. Naina. Ahoana? Hitanao ve nitako? Inona izany? Dia aiza? Io e, jereo. Mifaly miaraka amin'ilay tovovavy io. Ary tsy taitra mihitsy zato izy. Eny tokoa. Sao manamarina fa tena nahamandry zareo faly. Ary fika efa natao izao. Ary tsy niaraka taminy any mino e? Mety tezitra angamba dia lasa nodiko. Sao kosa ve tsy akarary fo e? Olona mifamihana be izao. Mahavariana izao ka. Ary tsy mijery antsika mihitsy any izany e? Mitsikitsiky ery izy miditra ao anatin'ilay trano. Aza miasa saina amin'izany e. Izay zavatra azo antsika izao mila hatrehana.
Dadamanga, io ilay tovolahy lazaiko anao. Lasa manao foana mihitsy any ianao ty miory. Tena nanenina mihitsy nampianatra anao ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Ka tiako an'izy ry Dadamanga, ary rehefa ela nahita azy tao anatin'ny fahitana. Dia nitaritinao nakaty? Raha tsy fantatrao dia io ny zanak'ilay Ramatoa avy any andrenivohitra tonga teto aminao iny. Ary niaraka tamin'ny teto io tovolahy io fa tsy tsaroanao. Ramatoa Joseline ve zany? Izy indrindra. Ary tamin'ny fotoana nandalovan'ny zareo taty nanaovako ny fomba hiverenany aty. Ay. Rehefa voabaikiko izy mba tsy laza amin'ireo namany hoe efa taty. Ary tena misetrasetra mihitsy ianao anaka. Tena mariny. Dia maninona izao izy tsy miteny? Sa efa nifatoranao? Mazava ho azy fa efa voafatotra io e. Ary tsy afantatra an'ireo naman'ireo tsony mihitsy izy. Tena tsy anaiky an'izao zavatra ataonao izao ao mira. Naman'ireo olana notafady io ka tsy maintsy atao sorona. Ka kosa rery Dadamanga. Mba sendra ny zavatra tiako ve za dia izany ny ataonao anahy? Mba alefasa lavitra ny saina miora. Ianao ve mihevitra hoe hijanona fotsiny amin'izao ny havan'ireo? Tsy maintsy hitady an'ireo dia tratra eto tsika. Izany na tonga tsy maintsy atao sorona amin'izay tsy hita faty intsony. Tsy anaiky an'izany kosa atao tsy mahalala ny havany fotsiny izy te izay. Dia anaiky an'izany aminao ny havany? Ka na anaiky izy na tsy efa izay dia izay e. Tsy handany fotoana aminao eto ka mbola maro ny zavatra ataoko. Lasa manira-tsy raha mihitsy anao fa aleo andeha. Mbola ho tsaroanao izao tsy fanaranao ny teniko izao. Fa maninona tokoa ary lasa mamaly ny Dadamanga foana e. Nefa ny marina koa lazaiko e. Tiako faly dia izay fotsiny. Zaho mihitsy ny anarako zavatra fataon'ny Dadamanga ireny mba ahafahako manatanteraka ny fandriako rehetra. Tsara tarehy any faly ty e. Jereo any ity izy. Tena sambatra na azo azy. Ty izaho koa dia ohatran'ny lasa daladala. Tafaverina ihany ity. Efa vitako daholo moa ny planina rehetra navotana azy telo namako. Ary aleo anao makaina tsara fa ho mafy ny ady atao aty. Mazany aza tsy mila diny koa no mivavaka fa izany izao no anisan'ny fitaovana iray afaka manampy ahany koa. Ny lasa tsy omboraraha tsy enke fa izany ry Priska e. Raha rony kosa ny azy e. Jereo ireny nanaovanao azy ireny? Eny e, raha rony tokoa ny azy fa tia mahazo antsika koa ny tena tsy rariniko. Za zany noana mafy mihitsy. Le amina koa amin'izany tsy mahampite hihinana mihitsy. Za aloha nihinana ihany e. Sitrany hoe mba afaka mihetsika rehefa misy irika andro-sirina. Za aloha tsy manana fanantenana amin'izany intsony e. Izany mahatonga tsy misakafo tsony amin'izay tonga dia maty. Aza miteniteny foana rery Priska. Malala. Ahoana? Mba oro hafa. Ny efatra mitazomana antsika tato any ihany tsy mba nanoroka anao tsony e. Ny hevintsika mba mifanakaiky ihany sady mifanatrika. Tena marina tokoa izany. Ao ary fa omekoroka mamy be ny olo tiako e. Izay e. Pesaka. Manana hery favondray ahy izany. Tena miala tsiny fa tsy tena tao anatin'ny saiko tsony izany e. Izao zavatra mahazo antsika izao no tena mampiasa aloha. Tsy maninona ka. Misy miaramila